Ampandreneso ny famindram-ponao no ny maraina, fa Hianao no itokiako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony halehako, fa aminao ananganako ny fanahiko. Salamo 3:1. Manoloana ny baikon'Andriamanitra sy ny tokony atao. Tsy hoe baikon'Andriamanitra fotsiny zany fa tokony atao mihitsy. Ny amin'ny fotoam-bavaka maraintseriva ao tokantrano dia nandray fanapahan-kevitra isika ka tokony hisy fanavaozana ao an-tokantrano. Hisy fanavaozana. Dada sy neny zany dia manaiky mihitsy fa hanao fanavaozana ao an-tokantrano mahakasika ny fisian'ny fotoam-pivavahana maraintseriva. Ary zany anisan'ny mission nataon'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany hoe ny tany tokantrano rehetra, ny anome fampahirezana, amin'ny fianarana, taridalana ho an'ny tokantrano rehetra. Ao amin'ny Kolosiana 2:7 misy andalanteny manao tahaka an'izao hoe ao aminy no itoeran'ny fahafenoan'ny fomban'Andriamanitra rehetra, ao amin'i Jesosy Kristy. Ary io ny dia tena toetran'i Jesosy mihitsy io mivavaka eo maraintseriva. Ahoana nataon'i Jesosy? Vao mifoha maraina izy dia makany an-tany foana mba hivavaka hitalao amin'ny herin'Andriamanitra. Ao amin'ny Korintiana 2:9-7 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo, sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompon'ny tenanareo ianareo fa olom-boavidy ianareo ka mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Ny zanak'Andriamanitra rehetra izay novidian'Andriamanitra dia tokony hankalazan'Andriamanitra eo amin'ny tenantsika, eo amin'ny tokantranontsika, eo amin'ny manodidina antsika. Misy fampitandremana mavaivay omeny ny taridalana sy ny tenin'Andriamanitra antsika androany. Zao ilay fampitandremana. Indraindray dia tsy miraika sy manamaivana ny amin'ny zavatra mahasoa ny zanak'olombelona ankehitriny. Tsy miraika sy manamaivana ny zavatra tena mahasoa indrindra ny taranak'olombelona ankehitriny. Hoy ny soratra masina ary mampitandrina antsika sy manome hery mba hatonga antsika hanana fiaingana vaovao. Isaia 1:1 manao hoe mitsangana mihazavafa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka eo aminao. Ndao ary hitsangana, hiazava, handray fanapahan-kevitra dia ny hoe isa maraina isan-kariva asiana fotoam-bavaka mahafinaritra ao an-tokantrano, fotoana mahafaly indrindra ho an'ny fianakaviana. Reto anankiroa reto zany tokony fotoana mahafaly indrindra ho an'ny fianakaviana ao an-tokantrano: ny fiaraha-misakafo ho an'ny fianakaviana ary ny fotoam-bavaka ho an'ny fianakaviana. Ka ho mahafinaritra, mahasambatra, tamana mihitsy ny zanantsika rehefa tonga ao an-trano, andeha hivavaka indray isika, fa tsy migonongonona kely izy, tsy miketroketrona kely, hivavaka indray dia hoe andeha hivavaka indray dia ohatrany lasa corvée zahatra tsy maintsy atao, fa tokony fotoana mahafaly, mahasambatra ho an'ny tokantrano io fotoam-bavaka io. Ry ray aman-dreny namako, amin'ny mahampitandrina no tendren'Andriamanitra antsika dia tsy maintsy ampiasaintsika isan'andro ary io fotoam-bavaka io. Ny fotoana sisa hananantsika dia andao tsy maintsy mihitsy, tena hanokana fotoana hoe tsy maintsy, zavatra tena obligatoire, tsy azo ialana mihitsy ity vavaka ity satria na ny antony iza amintsika ray aman-dreny moa no maniry mba ho hanana zaza ratsy taiza, zaza tsy tafita, zaza ratsy toetra ary zaza tsy tia mivavaka. Iza amintsika ray aman-dreny mba maniry an'izany? Tsy misy na iray aza. Inona tokony atao? Andao re mba hanao ezaka isika mianakavy. Tena azoko anto-tsapako mihitsy fa mihazakazaka sahirana ny ray aman-dreny, tsemoka. Misy sasany vao mangirana ratsy dia efa miala an-trano mandeha mitady vola ho an'ny ankohonana, manao izay asambatra ny anko. Tena sahirana indrindra amin'izao fotoana sarotra zao. Tena tsapa hita ary tena voapirofo zany fasahirana. Kanefa aza atao tsiramina ny fitiavam-bavaka ho an'ny fianakaviana. Aoka tsy atao mona aminaina izany fa atao toe-javatra mahasarika, mahatamana ny ankizy. Manaiky an'izany ve ianao? Tianao ve izany? Andeha hientsika mivavaka ny fanapahan-kevitrao mba ho tanteraka ao amin'ny tokantranonareo. Hivavaka isika. Misaotra Tompo ao fa manosika hevitra anay, manome lesona anay ary mampianatra anay ianao fa
te ho sambatra ny fianakaviana ary tianay ho sambatra ny zanakay, tianay mba ho tsara toetra, tianay mba ho mendrika ara-pivavahana eo amin'ny fiarahamonina. Ampio izay omeo hery mba hanao fanavaozana ka amin'ity fionana ity dia ho tapa-kevitra ny rehetra fa isan'andro dia hisy fotoam-bavaka mahafinaritra ao an-tokantranonay. Ataovy tanteraka izany amin'ny anaranao Jesosy tomponay. Amen.